mba ho fanampiana ireo tanora sy ho fanamafisana ny fiatrehana ny sedra amin'ny alalan'ny fampivoarana ny toe-karena isam-paritra sy fampandrosoana maharitra ty amin'ny faritra Anosy dia tanora misy 5 no nomena fiofanana momba ny fandrafetana tetikasa mifototra amin'ny toe-karena maitso sy manga izay fiaraha-miambonantoka amin'ny ONG Kara fa matsimbola ny fandaranasa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana. Ny Kara dia nahazo fiaraha-miasa miaraka amin'ny PNUD momba ilay tetikasa fanampiana ny tanora amin'ny resaka fahandrarahana. Ny voakasika amin'izany dia ny tanora vehivavy sy izay iray amin'ny aina ao anatin'ny fahasembanana ato amin'ny faritra Anosy. Ty tanjon'ity tetikasa ity moa zany dia hanampy ireo orinasa izay mitondra zava-baovao ary mitondra fiantraikany eo amin'ny fanomezana asa ny tanora ary koa ny tanjona amin'ity tetikasa ity koa moa zany dia hoe hanome fiofanana sy famatsiam-bola ireo tanora latsaky ny 13 taona ato amin'ny faritra Anosy. Ny fiofanana ho an'ireo 13 mandray anjara amin'ity fifaninanana tetikasa maitso manga eto amin'ny faritra Anosy ity dia manana tanjona mazava izay mizara 3. Voalohany ny fifehezan'ny zareo an'ilay tetikasa. Ny faharoa ny fahaizana mamelabelatra ny tetikasa dia ny fahatelo farany fahaizana manolotra sy mandresy lahatra azy satria fifaninanana le ataon'izy 13 mianadahy. Izay manana tetikasa maharesy lahatra ny mpamatsy vola araka ireo masitsivana no isitraka ny famatsim-bola mitetina 10 tapitrisa ariary avy amin'ny fandaranasa ny firenena mikambana na ny PNUD.